Fatafaverina eto Tanindrazana kosa ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy Marie Monique Rasoazananera rehefa avy namitahiraka tany Italia. Nisongadina tamin'ny dian'ity ministra ity ny fiara-miasa eo amin'ny université ny Milan. Ny andidin'izay. Nisongadina tamin'ny dian'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika Rasoazananera Monique tany Italia. Ny fanaovatsy ny fiara-miasa tamin'ny Université Populaire de Milan sy ny ministera iandreketany. Efa volana maromaro ity Université ny Milan ity no nanao savaravina ny fomba ahafahany manitatra ny fampianarana sahan'ny eto Madagasikara izay mifototra amin'ny fampianarana ampitendavitra antsoina hoe telematika. Voafaritra tao anatin'izany fiara-miasa izany ny andraikitra iantsoroan'ny andaniny sy ny ankilany. Ny Université Populaire de Milan de mikasa ametraka foto-drafitr'asa maro mifandraika amin'ny tetikasa io eto Madagasikara izay iteraka asa maro satria olona sy fahaiza-manao avy eto an-toerana avokoa no ampandehan'io université io. Manaraka izany dia misy ihany koa ny fanomezana vatsy mpianarana ho an'ireo mpianatra malagasy andrato fianarana any Italia. Nanolotra vola iray tapitrisa dolara ny Université Populaire de Milan mba ho mariky ny fiara-miasa amin'izany. Nandritry ny fandalovan'ny professora Rasoazananera Monique tany Italia dia notolorana mari-pakasitrahana associé honoraire en éducation ny ministre avy amin'ny université io. Ny Université Populaire de Milan dia efa niorina ny taona 2007 ary manana traikefa amin'ny sehatra maro.